Fahameraba-ntsika tsirairay avy-indray atratra ity zoma maraina fa 7 ny volana febroary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary raha indrindra anao azo hery ary ihany koa hitompo finoana amin'ny fanarahana ny tompo. Aloha andelantsika ny mofinaina an'io nefa dia vavaksika. Jehovah Andriamanitra eo, misaotra anao izahay satria mbola afaka miaona aminao. Misaotra ihany koa satria mamaly vavaka tokoa ianao. Misaotra anao ihany koa izay mamaly ny etaitaponay rehetra, tsy mamela anay eo anatin'ny maizina ianao fa mitondra anay mba hijery n'ilay mazava izay fahazavana avy aminao. Mitondra anay ihany koa mba ho tian'ny marina hatrany. Andray ny teninao izay ankehitriny dia meteza ianao hiasa ao am-ponay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe manaiky ankatony didin'Andriamanitra, nalaina amin'ny Exodosy 4:17 manao hoe dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona, izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Amen. No hamafisina izao ny fanekena araka ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Teo ny nanomezana ny vahoaka ny fepetra, ny fanekena. Nanao fanekena masina tamin'Andriamanitra izy ireo izay tandrina ny fanekena fanaovan'Andriamanitra amin'ny mpino an'i Jesosy Kristy rehetra. Napetraka mazava teo anoloan'ny vahoaka ny fepetra. Tsy navelan-javo voazavo amin'ny saina izy ireo izany. Rehefa nasaina nanapa-kevitra izy ireo na handa na hanaiky an'ireo fepetra rehetra nomena dia niara-nanaiky izy rehetra fa hanatanteraka ny zava-takiana rehetra. Efa nanaiky ankatony didin'Andriamanitra izy ireo no faritany mazava indray izao ireo foto-kevitra ny lalàna mba ahafantaran'izy ireo izay atao rehetra hanaiky ankatony lalàna dia manaiky ihany koa ireo tsipirian'ny lalàna izay ny faritana manokana. Raha nankatony fitakian'Andriamanitra ny Israelita dia ho kristiana mahafatrapo ho nahita fahasambarana izy ireo satria manaraka ny lalàn'Andriamanitra fa tsy ny fironan'ny fony ara-nofo ihany. Tsy navela Mosesy ho diso fandray ny tenin'ny tompo izy ireo. Noraketiny an-tsoratra tao amin'ny boky anankiray ny teny rehetra izay voalazana an'i Jehovah mba ho azon'izy ireo jerena any aoriana any. Teo tendrombohitra no nanoratana an'izany araka ny nanononan'i Kristy azy mihitsy. Tamin'ity amin'ny anatin'ny herim-po nanomezan'ny Israelita toky fa ankatony tompo izy ireo. Rehefa avy novakiana teo anatrehan'ny vahoaka ny fanekena dia hoy izy ireo manao hoe izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Avy eo dia natokana sy nasiana tombo-kase ho an'i Jehovah ny vahoaka. Nisy fanatitra natao ho an'ny tompo teo, natompo teo amin'ny alitara, ny ampahany tamin'ny rano fanatitra, midika izany fa nanokana ny tenany, ny vatany, ny sainy, ny fanahy ho an'Andriamanitra ny vahoaka. Nisy ampahany koa natompo tamin'ny olona, midika koa izany fa tamin'ny alalan'ny raha nalatsaky Kristy nandraisan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny mpitiavana ho rakitra sy ho azy. Dia toy izany nanaovana ny Israelita fanekena masina tamin'Andriamanitra, nanana finiavana ary indrindra ny mba tsy ivadiany tamin'Andriamanitra. Fanontaniana no apetrako amintsika amin'izao maraina izao hoe sao dia adinonao ary ilay fanekena izay efa nifanaovanao tamin'Andriamanitra? Vavaksika. Andriamanitra tsara indrizan'ny lanitra ampatsiahiva ao aminay mandrakariva fa efa nanao fanekena taminao tokoa izahay. Ampianaro izahay hitoky amin'izy ireny fa zava-dehibe eo amin'ny dia iarahanay aminao izany ary mangataka aminao izahay nikivy ampaherezo ary ataovy mitoetra ao anatinay mandrakariva ny fanantenananao. Anaran'i Jesosy, amen.
zay mpiaro